ny famelan-keloka ao amin'ny Hebreo toko fasivina andiny faharoa amby roapolo de zao no laky ny tena hoe ary saiko diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Ny famelan-keloka anisan'ny fototry ny fiainana kristianina sy ny fampianarana kristianina ny antsoina hoe famelan-keloka ary baiboly manontolo dia miresaka an'io famelan-keloka io daholo. Io raha teo no fototra ny nahatongavany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba hampihavana antsika amin'Andriamanitra ary indrindrindrindra ihany koa mba hamela ny helokontsika. Ohatry ny ahoana moa zany hoe ohatry ny ahoana no fomba ahazoana ny famelan-keloka. Ny zavatra tena mila azontsika aloha voalohany indrindra itsika olombelona rehetra de vao nateraky tsika de nandova ota ary ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe fahafatesana no tambin'ny ota, zany hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika zany satria nandova ota tao amin'ny Adamo. Ny dikan'izany de izao, raha teo iverina ao anatin'ilay firaisana amin'Andriamanitra tsika de tsy maintsy rava io fahafatesana tambin'ny ota io, tsy maintsy ravainy io fahafatesana tambin'ny ota io, ary izy io de efa nasian'Andriamanitra tandindona sahady tao Edena ry havana. Raha isika sara-tsaina fa i Adama sy Eva rehefa tao Edena Adama sy Eva ka nanome alalana, namorona an'izao tontolo zao Andriamanitra de hozy Andriamanitra hoe anjakao avokoa izy ny zavatra rehetra, zavatra tokana ihany hozy izy ny tsy azonareo kitiana de ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha vao mikitika an'io ianareo izy dia ho faty ianareo. De nanatona teo ihany moa i Adama sy Eva, rehefa nanatona teo Adama sy Eva de fantatritsika fa nanomboka teo ny fisarahana tamin'Andriamanitra ary vao ninana an'iny Adama sy Eva de nahatsiaro izy famboridana ary ny réaction Adama sy Eva voalohany rehefa miboridana izy de lasa izy nandeha nitsoka ny afina ny hery. Fa mba ahoana kosa ny réaction n'Andriamanitra? Zany hoe mila azontsika zany de izao, itsika olombelona rehefa manota ny réaction antsika voalohany de miafina an'Andriamanitra ary mihery an'Andriamanitra, mitsoka an'Andriamanitra. Fa ny réaction an'Andriamanitra kosa ahoana? Rehefa nandeha tao am'sa Andriamanitra de ozy izy Andriamanitra hoe i Adama aiza moa ianao, zany hoe Andriamanitra ninona zavatra nataony Adama sy Eva, ninona antsana nampisaraka any Adama sy izy Andriamanitra de tsy nasian'Andriamanitra olana zay, fa Andriamanitra mbola nitady any Adama, mbola nampikaroka any Adama. Ary zay mihitsy ny tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny Zakaiosy nanao hoe indrozy izy ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ny olombelona mitsoka fa Andriamanitra mitady. Ary rehefa zany rehefa hitany dia lasa Adama sy Eva namorona akanjo ravina viavy mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fiboridalany. De raisitsika tsara-tsaina hoe maharitra ohatry ny ahoana mory havany zany akanjo ravina viavy zany, fa zay no saina kely takatritsika olombelona. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olombelona de lasa mamorona akanjo ravina viavy mba hahafahany manatona an'Andriamanitra, lasa mamorona zavatra isan-karazany mba hahafahany manatona an'Andriamanitra. Ary be dehibe reny zavatra reny zay foronitsika olombelona mba hahafahantsika manatona an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa ry havana, lasa izy namorona akanjo ody biby mba ho takenatritsika olombelona, ho atakenatra Adama sy Eva, namorona izy akanjo ody biby. Ary fantatritsika tsara fa alohan'ny amoronan'Andriamanitra akanjo ody biby tsy maintsy nisy biby mivonona teo, ary tsy misy raha latsaka raha tsy misy famelan-keloka. Nisy raha nalatsaka tao zay tandindony Jesosy Kristy sahady tandindon'ilay famelan-keloko Jesosy Kristy efa tao sahedena ry havana. Inona dikany ry havana? Ny fahotana de misy conséquence anankiroa eo amintsika olombelona. Voalohany indrindra mahatonga atsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra ka miafina sy mihery ny tavan'Andriamanitra, ary ny conséquence faharoa
de mampikorotana ny fiarahamonina satria rehefa nanao ty adamaseva de nifanilika izy mivady rehefa nanontanian'andriamanitra de niteny tsy zany diso fa eva ny diso, eva nanilika tsy zany diso fa menarana ny diso. Zany hoe ny fahotan'ny olombelona de sady manasaraka azy amin'andriamanitra ny mampisaraka ny olona samy olona, ary ny vahaolana tokana ry havana dia tsy maintsy ravany io hevitra fisarahany io. Naseho an'andriamanitra ny tandino zany ry havana tao amin'ny lalàna Mosesy, tandino ny Jesosy Kristy tao amin'ny lalàna Mosesy rehefa nanota ny zanak'olombelona, rehefa nanota ny zanak'Israely de napaka zanak'ondry Andriamanitra, ary rehefa entiny ao ampisorona ny zanak'ondry de apetraka eo ambony lohan'ny zanak'ondry ny tanana. Raha mamaky ny Levitikosy ray manontolo tsika ny amin'ny fisoronana dia apetraka eo ambony lohan'ny zanak'ondry ny tanana. Fa maninona no apetraka eo ambony lohan'ny zanak'ondry ny tanana? Satria lay fahotany lay olona mpanota afindrany amin'ilay zanak'ondry, ary tsy maintsy zanak'ondry tsy misy kilema. Satria nahoana ny zanak'ondry tsy misy kilema? Satria lay fahadiovana sy lay fahamasinan'ilay zanak'ondry kosa ande ho afindra any amin'ilay olona. Misy échange ry havana, misy fifanakalozana, lay fahotan'ny olombelona ho afindra any amin'ny zanak'ondry, ary lay fahadiovan'ilay zanak'ondry kosa hifindra any amin'ilay olona mpanota. Izany nahatonga ny Jaona ny teny rehefa nahita ny Jesosy manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra, zany hoe raha mandinika ny dika teny iny tsika, manaisotra manalatra any amin'ny fototra ny fahotany zao tontolo zao, manaisotra hatrany amin'ny fototra ny fahotany zao tontolo zao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho vedra rehetra mino azy. Zany hoe ry havana, efa naseho an'Andriamanitra ny tandindona tao amin'ny fanekena taloha fa ny antokana azona famelan-keloka de tsy misy afa-tsy ny ra na latsaka mba ho fandravana ny hevitra fisarahana, ary indrindraindrindra mba ho fandravana sy ho vidin'lay fahafatesana tambin'ny ota, ary ny vidin'ny fahafatesana tambin'ny ota de ny tenin'Andriamanitra no miteny hoe aina solon'ny aina. Ny fahafatesana ry havana tsy maintsy aina no mividy azy, ary zay no nahatonga ny famelan-keloka de zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo 7:22 hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Ny raha latsaka irery no mahatonga famelan-keloka. Raha te ahazo famelan-keloka ianao zany ry havana de tsy misy afa-tsy ny rany Jesosy Kristy zay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana irery no azonao famelan-keloka. Izy lay zanak'ondry tsy misy kilema zay nanolotra ny rany mba ho famelana ny helokontsika rehetra taloha, ankehitriny ary ho avy. Teo amin'ny hazo fijaliana ry havana nanomboka tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy de maiziny zao tontolo zao. Nisy fahamaizinana teo amboniny Jesosy Kristy, maizina ny tany aman-danitra. Fa maninona maizina ny tany aman-danitra? Satria ny fahamaizinana zao tontolo zao, satria ny fahotany zao tontolo zao no ianjera eo amin'ny lohan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny fahotany zao tontolo zao no ianjera eo ambony lohan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, hitondrany ny heliko sy ny heliko, hitondrany ny fahotako sy ny fahotanao rehetrarehetra. Ary rehefa nianjera teo aminy zany heloka sy fahotantsika rehetrarehetra zany de niteny izy hoe vita ry havana, voavela ny heloka ao. De hiteny andro any hoe efa voavela ny heloka ao. Ny famelan-keloka ry havana tsy angatahana, satria tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. De tsy angatahana ny famelan-keloka fa inona ny famelan-keloka. Inona sy raisiny zany famelan-keloka zany, satria efa vitan'i Jesosy Kristy voa ary fotoana lasa. Ny zavatra angatahana ry havana zavatra mbola tsy vita, zavatra mbola tsy haina ho azo na tsy ho azo. Fa ny famelan-keloko Jesosy Kristy efa nomeny antsika roa ary fotoana lasa. Ary raha ny tena marina arany de voalaza any amin'ny Petera, any amin'ny boky Petera any fa izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra zay efa novonoina sady talohan'ny fanondrenana n'izao tontolo zao tao amin'ny fotoanan'Andriamanitra de efa vita ny famelan-keloka. De amin'ny fotoanantsika olombelona naseho an'Andriamanitra roa ary fotoana lasa. Zany fitiavan'Andriamanitra zany, raisintsika zany.
ny finoana ry havana de fandraisana an'izay zavatra efa vita n'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny finoana de ny fandraisana an'izany. Sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona fahotany, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany. Mila tena iainantsika zany teny zany. Mila tena latsaka ao anatin'ny fotsika zany teny zany. Ary rehefa voavelany elokontsika ry havana, zay ihany koa tsika zay vao afaka mamela eloka ny hafa. Tadio ry havana fa tsy afaka mamela eloka ny hafa ianao raha mbola tsy nandray an'ilay famelan-keloka nomeny Kristy aloha. Tsy afaka manome zay tsy anananao ianao tsiny, fa rehefa voavelany eloka ao de mba mahay mamela eloka ny hafa ihany kosa ianao. Rehefa noraisinao zay famelan-keloka zay nomeny Jesosy Kristy anao zay 2000 lasa, de mba hainao kosa ny mamela ny eloko ny hafa zay nanao ratsy taminao. Ry havana, efa voavelany Kristy ny eloko ao taloha, ny ankehitriny ary no avy. Ao amintsika olombelona misy taloha, ankehitriny ary ho avy, fa ny an'Andriamanitra de anio avokoa ny fotoana rehetra, anio avokoa ny fotoana rehetra. Ao amin'Andriamanitra présent éternel. Efa voavelany Jesosy Kristy ny eloko ao. Efa niteny izy teo amin'ny hazo fijaliana, mamela ny elony, fa tsy fantan'izay ataony. Raiso zany famelan-keloka efa nomeny Jesosy Kristy anao zany. Ny famelan-keloka de tsy miankina am'izay nataonao, tsy miankina am'izay ataonao, ary tsy miankina am'izay mbola ho ataonao, fa ny famelan-keloka de miankina feno sy manontolo amin'ny asa-pamonjena zay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria ny tenin'Andriamanitra de miteny fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Noho ny asa-pamonjena zay nataony Jesosy Kristy ho anao, raiso zany famelan-keloka zay efa natolotry Kristy ho anao zany teo amin'ny hazo fijaliana. Voninahitra ho an'i Kristy rery any. Amen.